Miaraba tokolasy tokovavy ho antsika manaraka ny fandarana dinika indray amin'izao alina izao eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS izany. Ny raharaham-pirenena moa mihazakazaka izay tsy izy ny fifidianana samy efa seritsiriny ary efa eny an-kianja eny avokoa ireo kandidà mpisehatra amin'izany fifidianana kominaly tanterahana amin'ny faha 1 ny volana desambra izany. Isika amin'ity androany ity fa 5 amby roapolo ny volana oktobra tsy tahita akory dia efa handao antsika afaka 5 andro izany volana oktobra izany ary dia hanitsaka indray ny volana novambra isika. Mihazakazaka ny zava-misy eto amin'ny firenena antony nanasako fanira zafy manatany mpanao gazety ny mpanao politika Ray Aman-dreny efa nivahiny teto amin'ny fandarantsika ihany izy izay mpandala raharaham-pirenena efa nitatana ny andraiky mpanjakana maro araky ny efa nambarako tamin'ny mombamomba azy tamin'ny fivahiniana ny talolo tao aloha tao zany fa ankehitriny izy moa zany tsy maintsy natsoantsika satria hiresaka raharaham-pirenena mafampana ankehitriny ny Ray Aman-dreny vaovao Benjamin. Miaraba tompoko sady misaotra anao tonga eto amin'ny fandarantsika Andriamatoa vaovao Benjamin. Miaraba ry namana faniry nanasanay ato amin'ny trano efa manomboko mahazatra satria ho lasa pirany Ramatoa Tansomena zay rehefa kelikely io tsy vahiny intsony fa tompo tanàna misaotra indrindra fanasana ianao rasy teo mo tompon'andraikitra voalohany amin'ny filalaovana amin'ity hainao manjery ity no kandidà ny ben'ny tanàna ihany koa. Miarahaba anao aloha amin'izay lafin'izay fijoroana andray andraikitra eto amin'ny firenena zavatra ilaina zany koa dia miarahaba ary mandrisika anareo tanora mba samy hijoro satria ny tanora no avin'ny firenena raha alainareo tahaka ny nataontsika tamin'ny 2007 nanoana ny tanora eritreriny koa tamin'izay zay lasa filoham-pirenena am'izao fotoana mihitsy zay rehefa avy ifilo andry Nirina Rajoelina ary raha tsy diso mbola azo jerena ny archive ao amin'ny ministera ny atitany zahay teo 67 amin'ny faritra misy anay mihitsy angamba ny tena nazahoany Ambato be teto Antananarivo renivohitra raha teo amin'ny 380 isanjato ny Ampahambato azony taminay etony namana fanirika nisy nahazo bureau de vote 570 raiky amin'ny 20 isanjato ny bureau de vote ao fokotaninay ka izay zany no tianay averina am'izao izy ndray zany ny tanora ohatranareo zao andeha kolokoloana atosika ho tompon'andraikitra ny raharaham-pirenena amin'ny manaraka. Eny ary ia efa somary manatsiditsidika resaka moa Andriamatoa vaovao Benjamin zany fa andeha miadana amin'izay atevitra izay ihany tsika. Eny ary efa somary resahanao ihany hoy ny fandehan-draharaha zany ny fihazakazaky ny raharaham-pifidianana amin'izao fotoana izao. Rehefa tena mijery Andriamatoa vaovao Benjamin raha ho an'Antananarivo renivohitra ny resahantsika dia ataoko hoe kandidà roa ve sa telo ihany mba hitanao misehatra nefa misy kandidà fito be zao eto Antananarivo renivohitra fa ny misehatra tena hoe midiny eny an-kianja mampafantatra ny momba azy efa manao fihetsiketsehana amina asa samihafa eny an-kianja eny ho anao manokana zany izay ny tranazavatra ireny ve midika zany fa tena somary efa ahitana taratra an'ilay efa hoe iza no mety hoekekena mbola zay aloha ho an'Antananarivo atsoatsa zany. Mialatsiny ho antsika mijery aloha zany fa tena ho an'ilay tena mpiaradia amin'ny fitondrana raha ohatra hoe tena any anatin'le tarehimarika indray ny resahana tsy de tazana miantrehatra eo amin'ny lafin'izay tena hoe fampahafantaran'izay zany fa zay moa zany fomba fijerena mpanao gazety. Andriamatoa vaovao Benjamin. Sotra indrindra am'izay fanontaniana zay moa mbola ho avy eo ny filazana ny olona hitohanana rehefa tonga ny vanim-potoana mahamety azy. Tiraty moa tsy mahagaga manonona zahay manao an'izany satria Antananarivo renivohitra kapitaly ny Madagasikara, ny varavarana mampisokatra ny firaisan-kina-pirenena eto Antananarivo, ny varavarana ifandraisantsika mankany velany
eto Tananarivo ka raha loatra ny malagasy rehetra mipetraka eto misy any amin'ny 8 koany mba mahay mandanjalanja mety isafidy le olona hitany fa azakany zany renivohitra iombonana zany marina loatra le teninao teo hoe efa manomboka hita taratra 2-3 eo ny kandida misongadina mazava ho azy satria ny olona zao efa tsy roboka na resaka fanomezana kely tsolotra kely entina andambilambona ny safidy fa mba manomboka mieritreritra hoe ahoana marina izy ty satria be loatra le lesona azo tsoahana lesona azo tsoahana am'izao fotoana zao inona moa zavatra mbola mandeha eto amin'ny firenentsika za mbola gaga ry variana mba henony pomba fitondrana tsisy olona nge tsy anajan'izany filoham-pirenena zany fa ny filazana hoe zay tsy manohana ny kandida miaraka amin'ny fanjakana zany tsy ty isiny ny fandrosoana inona moa ny azotsika ny tenaina zao amin'ny fanjakana misy ankehitriny ny mifanohitra am'izany aza ny hitanay taratra hoe mitandrina mitazona ny tena fampandrosoana ny fanajana ny lalàna velona satria mpanohitra anao raha vao manao hoanina kely fanohanana na fandikana vilana amina lalàna de mora mipitondra no manakana ny lalana izoranao ka efa mahay misafidy an'izany ny olona am'izao hoe toresa be ny mandeha fanohanana ny kandida tolotro ny fanjakana ve tena isiny ny fampandrosoana marina ny fanohitra am'izany ny zavatra hita ka tsy gaga rehefa miteny zany raha faniry hoe 3-4 zany misongadina ary le misongadina ohatran'le na izy atolotra ny toko firaisankina kolektif na tsy miankina zay no misongadina zao fa ny atolotro ny fanjakana moa hitantsika eo ny mety ho fizotrana fa mahatonga anay zany na ny mpanohana an'ireo kandida 3-4 reo mbola mitandrina mba hialany am'le velam-pandrika satria mora mpitondra rehefa entiny fa tsy ho tafitany azy zay zavatra ataonao de hitadiavany vaniny anaovany disqualification le olona tianao toanana zay zany ilana fitandremana ka na de miseho zahay zay pomba le kandida zay mety hitohananay de tsy maintsy mitandrina mba hialana am'izay famoronana resaka hafandreo hoe mandika lalàna reo efa manao propagande melohan'ny fotoana za ty antany Andriamatova vao Benjamin za moa zany rehefa mahita mpanao politika zay azo lazaina efa mba manana traikefa ohatran'izao satria goavana ny lalana vitanareo anao manokana zany de efa mpanolosaina na ministra mpanolosaina prime ministre mpanolosaina na filohan'ny repoblika efa solombavam-bahoaka efa loholona maro andraikitra ianao teto amin'ny tany sy ny firenena zany fa te an-tany ho an'ny fomba fahitanao na raha-pifidianana tany aloha tany ilaina tokoa ve le pré-campagne na le hoe fampahafantarana mialoha na hoe fotoana mialoha ny fifidianana zay ohatran'izao moa zany za rehefa mahazatra ny hoe mampahafantatra amin'ny fomba rehetra ny kandida tamin'ny andronay ny fidiana solombavam-bahoaka le loholona moa grands électeurs iny fa tamin'ny solombavam-bahoaka zay tsy nanao pré-campagne lava loatra fa naseho fotsiny isaka ny commune anatin'ny district ny Vohemaro Manontolo hoe vaovao Benjamin no kandida atolotro ny atoko arena amin'ny fifidianana daty zao de efa miparitaka erany aniny ny mpanao politika zay nanolotra ny vondrona ny entité politique zay nanolotra isaka ny fokotany commune anatin'io district io de efa manao zay pré-campagne ataony any na io mitety trano na io manao fivorimbe fa tsisy
sakatsakana tam'izany na iza no candidat na iza no candidat tsisy fanaovana velam-pandrika hoe amandriana ny candidat zao satria atahorana zany hoe fomba fanao ara-politika mihitsy rehefa misy fomba fanao ara-politika campagne mba fantatra ny olona nge mialoha ahaizany mandanjalanja mamakafaka hoe ianina zany ny candidat amity iza ny toanantsika na eo ny fanjakana na eo ny tsy fanjakana iza no toanana mety atafavoaka atsika misy ange olona tsy atolotry ny fanjakana fa tsy miankina tsara rindra be le fiarahamonina anivona commune na anivona fokotany olona ajain'olona ary manaja tena de tsy misalasala le olona ay mba candidat iranina amity aleo ngamba iny mba iresahana amina vady aman-janaka sy ny praimonina tanàna fa de aleo ngamba irona amy ranona fanao izy io tsisy tokony anakana an'izany raha tsy efa mitondra hoe zavatra anankiray izy mitondra iny fa mitondra vary roapolo gony amina fokotany zao hampifidy an'ny ranona sy ranony zay ny tsy mety fa raha fampifantarana mialoha ilaina zay ka na tamin'ny andro ny première république zany tonga le misy radio zay tam'izay lohanomby nareo ngamba zany mbola tsy teraka akory lohanomby io manao anina vulgarisation na programme de développement rural misy ministère du développement rural agriculture io misy service civique tam'izay force du développement rural service civique io maramila milanjangady sécurité pour le développement rural io maramila milanjangady io sady force de développement sécurité rurale ary lasa éducation ho an'ny tanora any ambanivolo ay ve hatramy maramila ty milanjangady mandeha mamboly mampianatra olona mamboly sécurité ny olona ty amin'ny paysanal misy zay fanitanana zay tsy tapaka isan-taona io zany le éducation instruction civique mitovy fono mandavataona le fitaizana ohatran'izay ny fidianana tsy maintsy ampafantarana mialonga izy n'olona ifidina satria le vanim-potoana anaovana propagande ara-pomba official fofo ihany nefa le faritra itetezinao mety misy ihany maromaro kanefa indraindray misy alam-panahy ambadika any mivoivoy samihafa hoe de mety hitarika amina fanotsanana candidat ny fihetsiketsehana be loatra ohatr' zao na ny fitarihan'olona mitondra banderole be na miaraka mitsoka mozika sy ny sisa zany moa zany ny resaka voizina tatao asa nambanary an'izany Andriamatoa vaovao Benjamin maheno misy satria tsy mitovy oa le voizana ny fandrindrana ny resaka politika tamin'ny république ny fandimby teo aloha sy am'izao misy etsika zao am'izao ohatra ny lasa fitantanana miandrikendry toana inona milezako any ranona mba tsy ho adversaire ko amy fidianana zao satria atahorako le candidany zany hoe tsy mbola hanao propagande zay fa zahay miaraka avy amy faritany dimy eto efa misy faritra 5,7 mahery eo zanaky ny faritra monina eto Tananarivo efa fampiantso miaraka midinika am'izay candidat ho toananay rehefa tonga ny vanim-potoana na iza fa atahorany sasany zay so de tsy ho laniny azy de mitady fomba izy inona ny kendry toana hanemora anafoanana aloha ty fidianana ty afahantsika manemotra azy aiza moa olona milahatra tsisy rano vonjeo zay fa tsisy rano ny force no ampiasainao ary raha tonga eo le candidat hitoananay ozy ny gazety hoe raha resaka itojo ohatra io mo tojo ravalomanana zany sary bakoliny ngia ravalomanana eny manao propagande zany le gazety satria raha nahavitany président ravalomanana fony izy be ny tanàna chauffeur na taxinao
manao cravaty, chauffeurna bus ianao manao cravaty, ny ceinture anatin'ny tomobile desinao tsy maintsy manao obligatoire ny ceinture, ny sécurité ny tanàna ny rindra, ny tsena teny tanàna ny rindra, tsisy lalana loadoka teto Tananarivo. Raha zay anaovana hoe saribakolo zao bravo tojo, avita zavatra zany ianao, avita namerina ny nataony dada teo aloha raha izy ny candidat. Le gazety ihany no manao propagande fa zay tsy mbola nanao propagande ho anazy. Ka raha nasazy ndray Verapitso sazy io itojo fa iringa vaovao Benjamin niakatra média no tsy mbola manao propagande nitojo mihitsy mampilaza fotsiny hoe mety ho izy ny ironany safidinay satria mandinika ny lasa zahay ijerena ny fanarenana amin'ny hoavy. Ka raha nahay nakatahaka ny dady izy ary mety plusien dada sineny inona koa moa tsara bonizay nanakatahaka ny nataony teo aloha tsy elle mpitondra mifandihy mety aoriny amin'ny ankapobeny mihitsy zany. Ka raha sarabakolony dady izy de efa nitehaka. Mety iverenakeo ihany zay rehefa avy eo ny resa raharaharam-pifidianana fa te hifantoka kely amin'ny raharam-pirenena ko Andriamatoa Vaovao Benjamin efa resadresahanao kely teo ihany resaka hoe olana amin'ny resaka sosialy eto amintsika ny filaharana momba ny rano zao ny teneninao misy force manaparitaka an'ireny sisy ho anao manokana zay tatana firenena niaraka tamin'ireo mpitondra fanjakana maro ny fandimby zay mba fantatro moa zany akaiky tamin'Andriamatoa Deratsiraka ianao akaiky tamin'Andriamatoa Zafy Albert ianao akaiky tamin'Andriamatoa Rajaonary Mampianina ianao ary amin'izao fotoana zao dia anisany ankeo ianao zay mifandray tsy tapaka ihany amin'Andriamatoa Marc Ravalomanina ary nisy fotoana mihitsy aza efa mba niaraka tamin'ny famahana olana zava-misy teto amin'ny firenena fa te antany ako ho anao inona ny tena antony tsy ahitany ny fitondrana be vahaolana momba ity Jirama ity na Jirosoana. Taraiky loatra voandray andraikitra so ihany fa ny teny ray aman-dreny amiral Didier Ratsiraka anao tsisy tsy nahazo leso angamba tamin'ny amiral hoe gouverner c'est prévoir. Vo ilatsaka fotsiny ianao anatin'ny vinanao zany hoe etiko ty firenena ty aiza hoeza ny stady misy atsika zao inona zavatra ilana fanarenana na fanohizana, inona zavatra vaovao hivolena zay tsy maintsy anatin'ny vinanao izy roa zay ny fanarenana na fanatsarana zay efa nisy sy fanaovana orinasa vaovao mba himarkenao le vanim-potoana ny tondranao. Raha président Rajoelina dossier nge fatao hoe volobe saobiky saofika sy ny sisa tsy voandroany ny resahana an'izany efa ela raha vo tonga 2019 2020 de natomboka le asa tsy ohatran'izao ny situation. Faharoa président ihany ny teny tamin'ny nanaovana an'io andekalaika makozy mbola 3 hetsy misy amponina teto an-drenivohitra itsika zao zay efa 3 tapitrisa zay le gouverner c'est prévoir. Itsika mivoatra mitombo ny zanak'olombelona taloha nge nalaza 7 milliards d'hommes dans le monde vo eritona nge zao de 8 milliards atsika 8 milliards atsika zao dikan'izany mitombo ny zanak'olombelona vo anambady raha ohatra 18 ans zatra lafaniry de nitsodrana toko de mity raha fito vavy itombo zany mimponina arakaraka ny vanim-potoana andalovany. Ka rehefa hita hoe 3 hetsy tany amin'ny 80 tany nanaovana an'io andekalaika io zao tsika 3 tapitrisa ponina eto Tananarivo
zavatra tokony ho fanitra meloa zany de tsy tokony najanona le fanoizana fanatevenana le orinasa efa misy andekaleka na sahoboky ny anarany ataonao andekaleka 2 andekaleka 3 tsy olana zany mifandanja mifivoary amin'ny fitombon'ny ponina zay ny asa tokony tandrahanao isan'andro isambolana isan-taona fa tsy efa tena kenda tanteraka anao vao anangana afaka 3 taona efa taona io vao ho tafatsangana hoaizany vahoaka itsika tsy moron-dranomasina daholo tamorony-dranomasina moko na de majabajaba i rano io rehefa zay ny velomana de voaterisotrona fa tizia aty amy centre aty centre misy ny tanitsika ny misy ny renivohitritsika ity ny tena potika tanteraka raha sanatriavina misy tokotra hoavy le vanim-potoana tsy isin'ny rano ary io tamy COP 26 ta Paris tamy fotoan'androny efa 10 taona lasa zay efa nanao fampitandremana tamy COP 26 ta Paris hoe ho ratsy ny fivoavoan'ny toetr'andro iamaina ny tany tam'izany tokony efa tsamy tsinjo daholy ny tompona andraikitra hitondra firenena anankiray ka raha zay fanotoninao zany zary raha faniry de zay tsy mitsinjo lavitra le mpitondra atsika inona moa namaky any tamin'ny resaka teleferika raha zao zavatra manahirina atsika zao no mba midinina mialoha mamety iny zany ianao tsy mety le teleferika aloha tsy tokony vokany ho an'ny vahoaka am'izao na vola miditra na iny akako ohatra mitovitovy am'izay raha ny ray aman-drenitsika Rakotovoro Zakabona ministre ny finance izy tam'izay de nahita talohany nandraisany premier ministre teoriana Giolira Zanamasiny commune ny Tananarivo misy tsena zoma teo ray aman-dreny ra Zakabona mihitsy miteny hoe mampiditra 2 milliards isaka ny marché des zoma marché d'Antananarivo 2 milliards satria miakatra daholo izy miavany amin'ny faritra rehetra mividy entana de hita ao amin'ny tsena zoma daholy ny entana ilainy ny faritra rehetra manerana ny nosy tany zany de fa hitan'le mpitondra le tanàna hoe napiditra 2 milliards ho an'ny commune ny marché des zoma ary raha candidat ivavana amin'Andriamanitra zay toanana eo no tonga eo amin'ny fitondrana ho za hoe jerevo ny ezaka kely mba vita ohatra raha hitantsika andamosy ny akorodigy lalana digy iny andeha vato de efa be de be jiro amina panneau vitany président Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fotoan'androny zao ny panneau rehetrarehetra tsisy hita ka ny zavatra ataon'ny mpitondra be ny tanàna ho avy eo de ny mandamina aloha ny polisy municipale raha dininy entité sasany moa ny hoe ny miaramila ny tafika ho an'ny tanindrazana miaro ny vahoaka sy ny fananany adininy sasany zay de tsy maintsy volentsika am'le toetsain'ny polisy municipale hoe ho any reny vohitra iombonana sary piaro izy am'ireny fananana iombonana reny any ny discipline no ampiarina ary zay nanaovako teo hoe raha ta ho lasa sarabakoly ny dada hoe tovolaatojo raha izy no toanatsika de arahabaso rahaba tsara fa ny gazety moa mamoaka an'izay sarabakoly ngiara valomanana eny engeny raha mandeha any aminy safiditsika fa mbola hoavy ny vanim-potoana amoana an'izay fa efa maro zay zanaky ny faritra 10 eto mifamory mandinika ny momba an'izay ary zay toananay aloha tsy ataonay ny tsy ampitsanga menatra anay satria atsika rehetra Antananarivo renivohitra imbonana asana aona fandraisanao an'ity fa njavatra tsikatro le matovavao be azamay
manoloana ny olana ara-tsosialy amin'izao fotoana izao fitokonana ny eto fitokonana ny roa manoloana ny tena hoe taraina ny voaka naiza zay aledy amin'ny taraina amin'izao fotoana izao fa nodinihan'ny tena ilay izy amin'ny mampanao gazety tao anatin'ny fotoana maro tsy nahitana n'ilay prime ministre lehibe ny gouvernemanta mba maneho hevitra nefa dia lehibe ny fitondran-draharaha-mpanjakana izy chef de l'administration zany ho an'Andriamatoa vaovao Benjamin ny fahanginana mpitondra fanjakana prime ministre izay tena ao anatin'ny hoe mpanatanteraka lehibe ny fitondran-draharaha manoloana ny olana izay mianjady ny firenena amin'izao fotoana izao azo adika hoinony zany amina resaka politika avy hatrany. Raha zay nitsorona satria niara-ny asa tamin'io filoham-pirenena io zahay ary tsy navelana ny asa irery satria zahay nanolotra azy teo niara-ny asa tamin'ny akaiky na ny gouvernement tamin'izany fotoana zany na ny parlementaire tsika rehetra tao anatiny de tsy namela azy hiasa irery nanao karazana lalàna rehetrarehetra zao fa ny fahitako azy ohatrany miasa rery nga filoha ny namany rehetrarehetra miabandone azy afa-tsy ny ministry ny jiro sy ny rano angamba ataoko hoe amin'ny fosa voatery manazava matetika ary vo moalimoaly mahita fivorimbe miaraka amin'ny setra iresam-pirenena de hoe manohana atsika ny mpamatsy vola iresam-pirenena satria fanjakana tsara tantana fanjakana tandalana tsara tantana zany qualificatif omentsika ny Madagasikara zao ary tsy gaga mitovy eritreritra aminao hoe ny gouvernement tompona andraikitra voalohany tsy miteny i président rery zao ny mikofokofoka miteny isaky ny 24 heures de asa io moa safidiny io safidiny filoham-pirenena io diso lalana ve izy ny safidy an'ireo namandreo namelany hafa sa ahoana fa zao izy miasa rery ny premier ministre lehibe ny gouvernement mpitantany raha-pirenena no tsy reo feo tsy mba hita manazava misaim-bahoaka hoe noho ny antony zao ka asakasaky filoham-pirenena fa io moa ny safidiny de anazy zay tokony hamaly tsara izy indrindra aminareo mpanao gazety manazava mba tsy irorosaina ohatrany zany ny vahoaka fa aminao manokana matoa ianareo zany se positionné raha zay ny fomba tenenako azy mialatsiny na hoe aka fanapahan-kevitra hanohana kandida eto Antananarivo renivohitra akoatra ny resaka hoe potika Antananarivo ny resana mety misy enjeu politika ihany ve Antananarivo renivohitra raha ho an'izao zava-misy zao amin'ny ho avy ara-politika Andriamatoa vaovao Benjamin misy enjeu politika be dia be hita raha fa ny anivelany Madagasikara nge Antananarivo aza moa fantarany hoe firy ny commune anykandreo any tsara tanàna fa eto aloha ny fitaratra voalohany araka le nazavaintsika teo hoe fitaratra ny malagasy samy malagasy eto rehefa mahay miaramonina mahay mifandray ny malagasy rehetra na malagasy ny malagasy eto Madagasikara ny fitaratry ny aviany velany am'izany firenena nosy malagasy any eto amin'ny kapitaly eto daholo ny masovony firenena rehetrarehetra eto amintsika eto daholo ny fandraisam-bahiny goavana eto amintsika ankoatra ny resaka efa site touristique ijerevany aviany velany amin'ny lafiny fizahantany Nosy-be, Sainte-Marie, Fort Dauphin, Morondava zavatra fa reny fa raha le hitarafana le firenena anankiray manokana de tsy maintsy ny renivohitra ataony vahiny aviany velany ahoana moa ny atoky raha tonga ao an-drenivohitra hitako ao daholo le zavatra ilaiko ny fepitona tsy asako 12 andro manao 20 andro ao Madagasikara
amin'ny faraky amin'ny 20 andro fa misy roplanina koa afaka mamerina amin'ny tany fiaviko misy an'izany ho hita amintsika aiza daholo ny roplanintsika ny era Madagasikara zay be de be ty eo aloha am'izao aneka fa roplanina vahiny ny desservir région-tsika nisy zobaviko vao tonga avy tany Sambava gaga zay ozy nampidirina amin'ny Air Sud-Afrique Air Sud-Afrique manao vol interne eto Madagasikara le ATR taloha zany le ATR taloha le Twin taloha le HS taloha ka ahoana moa ny eritreritryolona ilamina araka le fanotoninao teo ny lehibe ny gouvernement tsy manazava ninon'inona ka mirorosaina ve ny vahoaka de taonao hoe mpanohitra mpanakorotana no ny fitondrana mihitsy tsy manao repère tsy manome lumière zao sy zao ny kapy misy atsika ny mpitondra mihitsy neny tsy manome ka rehefa mitady an'izany ny vahoaka na amin'ny quartier tsisy rano aiza ny ranonay tsisy fanazavana anao fa ny setroko afo no manjavona ny bombe lacrymogène tsisy feedback zany anao fitondrana ramatahora mandritra ny firy taona tsy possible zany ary misy vola koa ve azo ampiasaina am'izany isak'izay mihetsika zay mety zay nge mano mahabloke le orinasa rehetrarehetra satria lany amina famonoana afo fiarovan-toerana fiarovana olona fa tsy fiarovana ny firenena sy ny vahoaka asadino nge milalam-panorenana ny vahoaka ny tompony ny fahefana ampindramina fahefana ny mpitondra manomboka any amin'ny fokotany be ny tanàna aritra aty amin'ny filoham-pirenena ampindramina ka le vahoaka tompony fahefana indray rehefa manadiady sanganena tsy valiteny mazava omenao fa grenade lacrymogène inona valiteny ho azony am'izany raha isavoritaka ny tsainy de taonao hoe mpanohitra izy anao ny mpitondra mandamina tsy mizara ho azy zay le nanazavako tamin'ny voalohany misy hoe éducation civique éducation citoyenne mbola tany amin'ny première république maninona ny tsara tam'ireny tsy alaina tahaka anoizana ny fitantanana raha-pirenena le tsara raiso le tsy mety avozy atsarao zany tokony ataony ny mpitondra mifandimby eny fa le fantaniko teo hoe le enjeu politique aloha tonga de tsoriko mety anotohana an'le fitondrana sy le filohan'ny republika ave fahazo ny mpanohatra an'le Antananarivo renivohitra raha tsoriko ny fantania manotoana azy satria atahorany fa raha afaka manova endrika eny Antananarivo raha ohatra ka kandidany mpanohitra itonga eo nirona any daholo ny sain'olona hoe bravo na kandidany izy anao na kandidany izy omeny vahoaka bravo midikan'izany vahoaka tompony fahefana tianindra fahefana am'le olona mahatafa voaka azy fa ianao tery ampiandroany ianao ny teny nisy fotoana nikolokolo an'ilay filohan'ny republika tamin'izy an'rozaka be ny tanàna sy ny sisa fa io nefa ny zava-misy rehefa enoka le Matovaovao Benjamin mametsiny amin'ny fitantanana le Matoian'ny Rajoelina tsy efa nampozonareo ihany ve mety tsy ho tafavoaka izy betsaka moa nanasokajy azy hoe DJ na artista zay ampikosoka disika no lasa tompon'andraikitra lehibe ny tantana firenena tsy efa mba nampopozona ve zany le Matovaovao Benjamin nanampolo manadiso tena ihany eto ohatra ny manadio tena moa tsy mety fa nananao fanantenana hoe mba tanora ty sady tam'izay ny ray aman-dreny namididina azy zany ray aman-dreny nananatraikefa be daholy de za afaka hitaizany ty tanora ty mba ananana ho avy mamirapiratra pitso afaka pitso io zany misy zavatra tsy nindrindra nienony ve le ray aman-dreny zay nametraka azy tamin'ny voalohany ary tanatin'izany zahay zay nametraka plateforme tam'izay za mo nanao intérim tsy tompon'andraikitra voalohany fa nanao intérim ny fitantanana ny toko arema mba nantsoina tam'izay
fa nienona ve tanty afara zany hoe raha am'izao vanim-potoana misy antsika zao be de be ny sosikevitra azo anarenana an'io fa iananao moa ny fitondrana sa mbola variana anofa groupe edelec filatex sao de any mahavariana azy ino enon'ny sosikevitra ataonao izy hoe azakorintaninao ny fitantananay fa zay ny mitondra zao zay ny olana eto amitsika raha anao afaka andray ny afatra avy amin'ny antiten'olona maro samihafa eto amin'ny firenena efa elange nanaovana an'izany fokoanandoam-pirenena zany fa matoa tsy natao zany tsy vonona iaino anao ary natoky ny manodidina sy ny programanao irery atafavoaka re firenena zao angamba vitsy ny mbola hanometsiny hoe raha misy vondron'olo hoe mba hisoroana an'izao ary andatsika anao fokoanandoam-pirenena vitsy angamba ritsipaka zany am'izao fa ilaina ve zany aminao tara loatra tara loatra ohatran'ray problème ny rano mahavoatsika io zavatra tokony efa nitohizana hatry taloha de zao tsika vao efa kenda tanteraka zao vao hoe ndorytsika hanangana toadrano efatra taona 5 taona zany vao vita hoaiza le vahoaka eny mbola misy lavadrano aloha ataondrareo na izany naty zany de efa manatitra rano isaky mibambona ny fanjakana tsy efa mba mety ve zany manoloana ny tena hoe tsy misy mihitsy manoloana ny tena tsy misy ny resaka azo isaka fokotana ke taloha raha mbola nahazo enina bidon zao ngamba 2 bidon 6 ary mety ora bidon ary mety tsy misy amy manaraka hoaizanao am'izany namana faniry eny ary alohan'ny tena maranana nitra vitsy tia tsaroana ny fikarakarana zany an'Andriamatoa professeur Zafy Albert ny betsika mety am'ty farany herinandro ty mihitsy aza raha ny vaovao fantatro olona tena akaiky amin'ny président Zafy Albert ianao nisy fotoana ihany koa sika ny ara-dalana teny foana zany ny teto Madagasikara mba tsara mba ho fantatry ny tanora ny ankizy aty aoriana ny endrim-pahatsiarovana ny président Zafy zay tanterahina any betsika ao anatina minitra vitsy Andriamatoa vaovao Benjamin sotra ndrena namana faniry tsy arakaraka ny feritreretana azy raha mbola tsy niaraka taminy ianao ny toetsaina nananany professeur Zafy Albert ay le toetsaina amy taiza le mampivondrona masika fiteny fa mampivondrona ny malagasy rehetra zay le toetsaina ny voleny na tonga atsika taty aoriana hoe CRN comité pour la réconciliation nationale amin'ny androany rapitso fametrahana ny tsangam-batony any Ambilobe Diego ary rapitso mihitsy mety loarana ny taolam-balony ampiakarina rapitso 26 satria 25-26 le izy de efa be de be moa ny namana ny taty lasany le any amin'ny faritany Diego Manontolo misy solotena doly lasany Ambilobe de efa fivorimbe manotrokotroka any Betsiaka atsika miteny zao fa nitsikitro ny vahoaka ka ino mendrika satria ray aman-dren'ny pirenena maha président ny république azy teo aloha no ijerevana an'izay fa tsy resaka loko politika ka ny fandaminana taty nitetezina daholo ny mpitondra fanjakana ny lazana ny olobe teto an-tanàna hoe anao an'izao zay any Ambilobe de manasanareo satria ray aman-dreny iombonana io ny sorako manokana eto ny vaovao zarainy le délégation manao le fitidina bureau sy le tompon'andraikitra tena nandray ampanajana ny lehiben'ny Sénat ary nandray anjara koa amin'ny arabola lehibe ny Assemblée nationale izy roa zay ny henoko fa sisan'zelo tsy naheno hoe voaray tany amin'ny filohan'ny république ve sa tsy voaray
amin'ny mahafoloan'ny republikany Zafelbert satria na teo ange ny fianakaviana teo ny fokon'olona ny mpanohitra ny mpitondra fivavahana zay ny tadiavina anehoana amin'ny vaninandro ohatran'io hoe le symbole ny firaisampirenena zay zavatra ny volena fa fainoko azy ohatrany tsy firiny na ndray andraikitra ankoatran'le anankiroa zaiko to lehibe roa ny androm-panjakana tao amin'ny Sénat sy Assemblée nationale ka anjarantsika rehetrarehetra no mieritreritra hoe le kolotsaina le fomban-drazana le mahampitambatra le ciment le 18 tribus itsika tompony ve andrava azy ary zay mahatonga tsao be am'izao fotoana zao hoe le légionnaire ny roana avy tany Maliony no tonga isinstallé eo amin'ny base Diego mangataka mihitsy ny amin'ny folo alinda azavao reny saim-bahoaka mba tsy korontan-tsaina misy an'izany resaka mandeha ka tsara ny tompon'andraikitra rehetrarehetra tsy fanenjena zany au contraire fametrahana am'zareo amin'ny toerana zay sahanin-jareo ohatry ataontsika amin'ny premier ministre hoe maninona ny remato premier ministre lehibe ny gouvernement manoloana ny olana rehetrarehetra io ny mandroaka andry Isabelle Delattre ny mahamaiky atsika fa le fanazavana ny fanontoniana napetrany izy mba tompon'andraikitra nazava hoe aiza ny volan'ny feranareo tsy mbola nahita tompon'andraikitra nanazavany zany zay zany ny tsy ampy eto amintsika rehefa miteny ny mpitondra fanjakana tsara tantana manara-dalàna zao sy zao varinanao aza milatsaka amin'ny candidat mpanohitra fa candidat miaraka amin'ny fanjakana raha te isiny ny fampandrosoana dikan'izany zany ny antoko zay miaraka amin'ny filoham-pirenena zany mametraka azy ho folohan'ny antoko fa tsy filoham-pirenena zareo ihany ny teny an'izany fa tsy ny mpanohitra amarantsika Andray Matova vao Benjamin de misaotra anao mivahiny teto amin'ny fandarana ray minitra ary fa maranana mety ho fanetanana ihany koa am'izay mety misotrasotra mpifidianana zay efa mandeha memafy am'izao fotoana zao mba nisy candidat mba niresahako Ralavaniry de anisan'izany Tojo Ravalomanana vonona ve tovolahy vonona ray aman-dreny nitovy amin'ny nanoarako tamin'ny 2007 fa tika mety misy samy hafa azy satria efa misy azony tarafana misy azony nalaina tahaka de nahavita anao lazan'ny gazety fa sarabakolony dada valiteny no taitra ihany izy koa izy anina fa adala zay toandrainy ray aman-dreny adala zany zay toandrainy marina le teniny fa natahatra hoe veriko anday izy zany nampatahatra ka tsy vonona zany hoe zanako lahy tena vonona izy fa anao ny ohatra mivitany teo aloha zay ka zay afatra zay andrasanay fisaintsainana mitaritry ny ataon'ny hafa koa zay taritry ataon'ny candidat mpanjakana zao moa tapitapenana ny lanana ho za hoe ohatrany tamin'ny jeu des îles indray ty tampenana telo volana de loka indray rehefa avy eo indrindrandrindra ho avy ny orana ka tsy asa tao amin'ny firenena amonjena tavanandro na resaka fifidianana fa zavatra ienany vahoaka zay tantaninao mandavataona io efa asanao io ka tsy andraisana hoe ho avy ny fidianana amboariko lalina ty mba ho voafidy tsy vonina nompo vahoaka anao zany nefa anao nomeny vahoaka fahefana amy zany mba torolalana sy tepy atsiny ho an'ny rehetrarehetra zany atsipy ho an'ny rehetrarehetra mazoky ray aman-dreny anay fa zany tsy vaky loatra ny sasany hoe teny mpanohitra zany mpanakorontana zany olo samby saro-piaro am'ty firenena tytsika satria samby tompony ary raha nisy na antoko zany miaraka amin'ny fanjakana io tamy 2008 ke 2009 zany vo ny forony zay ty depuis 2007 efa jory teo
fa rehefa hitanay tsy mety mitady koa zahay fototra horenana tanora asoditra anarina ny firenena zay zany ny afrako de oka tsika samby andinika lalina tsy ho enti-po tsy ho voafitaka na vary na t-shirt kely anankiray anatin'ny 5 taona manaraka tsy havitafitafitsika zay ka aleo mba raisina amin'ny eritreritra amin'ny fotsy miakatra ny fanorenana no avin'ny firenena saotra ndre matoa fanery makasetraka le matoa vaovao Benjamin vahiny teto amin'ny fandarantsika zay ray aman-dreny mpanao politika lehibe eto ihany koa ny tena koa de mampilaza antsika moa zany fa ho an'ny fandaminana amin'ireo fandarana eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS zany dia anana fandaminana zany isika zay ao anatin'ny fotoana fifidianana rahateo moa zany amin'izao fotoana izao mety hiato kely ny fandarantsika dinika handray fandarana hafa isika ho an'ny fandaminana moa zany zany rehetrarehetra izany mba hahafahantsika manatsara sy manatratra ny tanjona avokoa de saorana ny vahiny Andriamatoa Vaovao Benjamin vahiny teto amin'ny fandarantsika akasitrahako ny namana teknisiana zay nampifandray tamin'ny sary sy ny feo ho antsika isa tokantrano de mirary faran'ny herinandro mahafinaritra de place tompoko avy veloma tompoko